Dia ternandray ary ny araba tokolasy toboko vavy amin'ny takarivan'ny alarobia ity manasanao avy hatrany hanaraka hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao ito amin'ny fahitalavitra amin'ny TV vaovao nisongadina tamin'ity androandroany ity na be resaka ny be sy ny maro ny fahatongavan'ny sekretera jeneraly ny OIF eto Madagasikara Ramatoa Michael Jean ny fiaonany ihany koa zany tamin'ny filohan'ny repoblika sy ireo tompon'andraikitra samihafa teto amin'ny firenena no nanamarika ny androandroany isan'ny hoentina amintsika ihany koa ny fanambarana mahakasika indrindra ilay raha tao Zorbe na voasaringotra zanaka manana ny andraikiny eto amin'ity firenena ity ny lafiny sosialy tsy adinony mitondra azy amintsika amin'ity takariva ity. Omaly alina ary sinonigadina teto Madagasikara ny sekretera jeneraly ny vondrony tany miteny na ihany koa zany mampiasa ampahana manontolo ny teny frantsay Ramatoa Michael Jean fotoana izay nanambaran'ny fatokisan'ny firenena malagasy ao anatin'ny fikarakarana ity fivoriana goavana ity tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny herinandron'ny francophonie moa izao fitsidiana izao ary ihany koa tafiditra ao anatin'ny fanomanana ny fivoriana tampon'ny francophonie. Ny fikarakarana ny fihaonana tampon'ny francophonie amin'ny volana novambra 2024 atao eto Antananarivo sy ny fankalazana ny herinandro francophonie no antondrian'ny sekretera jeneraly Ramatoa Michael Jean eto Antananarivo. Nandritra ny valandresaka nataony tamin'ireo délégationna malagasy tonga an-tsena azy teny Ivato Omaly dia nanamafy ny firaiketam-pony amin'ny firenena malagasy ny tenany. Je salue aussi tous les ministres ici présents, mesdames, messieurs. Je tiens à vous dire à quel point j'étais impatiente d'arriver dans ce pays qui me fait rêver depuis longtemps. Il est vrai que notre départ, alors que nous quittions Paris ce matin, a été attristé par ces événements tragiques survenus à Bruxelles. 2 attentats lourdement meurtriers à l'aéroport, puis dans le métro de Bruxelles. La veille aussi, nous avons été très inquiets de la situation de l'attentat qui s'est produit à Bamako, au Mali. Il est vrai que dans la francophonie, nous sommes frappés de toutes parts, nous avons de deuil en deuil. Et je vous remercie beaucoup d'avoir fait mention de cette situation qui vient une fois de plus accabler la francophonie et en particulier, je dirais bien sûr, cette fois la Belgique et le Mali. Nanamafy ny fahavononan'i Madagasikara indray ny fivoriana tampon'ny francophonie ny prime ministre tao anatin'ity fihaonana voalohany tamin'ny délégationna malagasy sy ny gouvernement tahiti. Hatramin'ny lafiny fandriam-pahalemana dia voateny tao anatin'izany indrindra tao aorian'ny trangan'ny asa fampiroroana tamin'ny Bruxelles renivohitra Belzika ireny.